Faly miarabantsika rehetra indray a tratr'izao famaranana an'izao fiarahantsika eto izao. Misy matoky a fa betsaka ny zavatra azontsika niraisina nandritra n'izay fotoana niarahantsika teto izay. Koa alohan'ny anombohantsika n'izao fiarahana izao ary dia manasa anao a fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao noho ny fotoana manokana izay niarahanay teto nandritra n'izay 120 andro izay. Nampita lesona be dia be eo amin'ny fiainanay ianao ary amin'izao famaranana izao dia tianao izay ho vonona ho voaomana amin'ny fiavianao eny amin'ny raolanitra. Koa amboary ary ny fiainanay, jereo ny tokantranonay ary aoka izay ho fantsona ikoriana ny fitahinao mba ahatonga ny hafa ihany koa ahitanao Jesosy. Tononona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Hitantsika nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay ary tiako ny mbola mamerina aminao amin'ity hariva ity fa tena tiany Jesosy ianao. Ao amin'ny Jeremia 15:20 dia misy an'izao teny izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'izany andro izany sy amin'izay fotoana izay hoy Jehovah dia ho tadiavina izay eloko ny Israely fa tsy hisy, ary izay fahotany Joda fa tsy ho hita, satria avelako ny eloko izay sisa narovako. Androany amin'izao famaranana izao fotoana izao dia te hiteny aminao hoe tsapanao ve, fa te hiresaka amin'ny vantana aminao Jesosy androany hoe ianao mihitsy no tiany ho resahana eto. Andeha hoe zahantsika ampidirina ao amin'ilay teny novakitsika teo aloha teo ny anarako sy ny anaranao hoe andao ny andramana ankehitriny hoy Jehovah dia ho tadiavina izay eloko tsara rindra fa tsy hisy, ary izay fahotany tsara rindra fa tsy ho hita, satria navelan'i Jesosy ny eloko izay sisa narovana. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina ka amela ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Jesosy Kristy. Azo tanterahana amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izany, ary andeha ho raisintsika ho tena zava-misy marina eo amin'ny fiainantsika izany. Satria i Kristy dia ho avy tsy ho ela eny amin'ny raolanitra izy. Manao tokoa moa izany hoe fiverenana indray misy ve zany fahataperan'izao tontolo izao izany? Ao amin'ny Matio 4:20 dia misy an'izao teny izao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary mipetraka teo tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy nangingina amin'ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro hatongavana izany ary izay famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ry havako ny malalako, ry namako, eny misy ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny fotoana izay iverenan'i Jesosy fandroany indray no isehony izany. Nangataka famantarana amin'ny mpianatra dia nilazan'ireo famantarana ny amin'ny andro farany Jesosy Kristy. Inona ary ireo famantarana enina alohan'ny hiavian'i Jesosy Kristy? Voalohany dia ny famitahana ara-panahy.
Hoy ny voalazany Matio 7:24 sy 15 hoe ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandremo fandrao isy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao ny Kristy ka maro no voafitany. Ary ao amin'ny Timoty 1:4 dia misy an'izao teny izao ihany fa ny fanahy masina milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemitra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia. Ary Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Deutéronomie dia efa nilaza mialoha mihitsy hoe izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba harana, aza piny izany ary aza nisorana. Raha tahiny misy mpaminany na mpanofo eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka n'Andriamanikafo izay Andriamanitra tsy fantatrao ka aoka hanompo azy isika. Na dia tanteraka aza amin'ny famantarana na fahagagana izay nilazainy taminao dia aza mihaino ny teny'izany mpaminany izany na mpanofo izany fa mizaha toetra antsika Jehovah Andriamanitra. Hahalalany na miorina amin'ny fitiavana amin'ny Jehovah Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra isika sy ny fanahintsika rehetra. Manarahany Jehovah Andriamanitra ao ka aoka izy no atahorana ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no henoinareo ary aoka izy no hotopoinareo sy hifikiranareo. Zay ny famantarana voalohany. Ny famantarana faharoa indray dia ny adiny samy firenena. Hoy ny voalazany Matio 7:21 hoe ary nandre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa mbola tsy tonga amin'ny farany. Zavatra efa niainantsika izany ary efa hiainantsika amin'izao fotoana izao. Ny famantarana fahatelo indray dia ny lozan'ny natiora. Ary izy horohoron-tany lehibe sy mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary misy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Iarahantsika malaza ny rehetrarehetra any kanefa ny lioka dia efa miteny antsika an'izany mampafantatra antsika an'izany mba tsy ho tahitra isika amin'ny toe-javatra misy iainantsika eto amin'izao tontolo izao. Ny famantarana fahaefatra indray dia ny fanenjehana. Hoy ny voalaza Matio 7:25 hoe ary dia hatolony ho an'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Noho ny anarana noho ny fitazomana noho ny fifikirana amin'i Jesosy dia ho alan'ny hafa isika kanefa mila mijoro, mila mifikitra amin'i Jesosy Kristy isika. Ny famantarana fahadimy dia ny fiemorana. Hoy ny voalaza Matio 7:20 hoe ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro ary hifampiapanga sy hifankahala izy. Zavatra hitantsika amin'ny fiainana andavanandrontsika tsy azo afenina intsony izany ankehitriny. Ary ny famantarana fahaenina dia ny eo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Satria dia hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany araka ny voalazany Matio 7:15. Izasianao ilay fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra izany mba hahatonga ny fiaviana tsy ho ela an' Jesosy Kristy satria mila toriana amin'ny firenena rehetra ampahafantarina ny momba an' Jesosy Kristy mpamonjy izay nanolotra ny ainy ho azy sy ho anao. Ahoana ary ny fomba hiavian'i Jesosy? Araka ny voalazany Matio 7:17 dia ny fiavian'i Jesosy dia fiverenana hita maso. Hoy ny voalazany Matio 7:20 hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny hiavian'ny zanak'olona. Izay nanao hoe hoy ny anjely tamin'ny ireo mpianatra tamin'ny fotoanandro izay niakaran'i Jesosy tany an-danitra hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina hiala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra indray. Ho hitan'ny maso rehetra izany ny
fahatongavan'i Jesosy Kristy satria indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza ary nitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny, amen. Hita ny maso rehetra ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny fiverenan'i Jesosy Kristy ihany koa dia fiverenana eny ny sofina. Hoy ny voalazany ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:4 hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Hoeny ny sofina ary ireo maty ao amin'ny Kristy dia ho hatsangana indray amin'izay fotoana izay. Izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany ry namako dia fiverenana be voninahitra satria ao amin'ny Matteo 5:17 dia miteny amintsika hoe fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny ray mba amin'ny anjely dia namaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ho avy izy amin'ny voninahiny lehibe ary amaly araka ny nataony tsirairay avy. Tsy fiverenana mety hoe iandrasana eo foana izy io fa fiverenana tampotampoka. Araka ny voalaza amin'ny Tesalonianina ihany, Tesalonianina voalohany 4:5-6 dia miteny antsika izao hoe fa ianareo rahalahy tsy ao maizina mba hanatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy any alina na amin'ny maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ahony tena. Mila mahony tena isika isanandro mba hahatonga antsika ho vonona raha ho avy tampoka eny amin'ny raon'lanitra Jesosy Kristy. Rehefa hiverina ety an-tany indray Kristy mantsy tsy toy ny mpifantotra voadidin'ireny olona be dia be tamin'ny fotoana izay nisamborana anazy namantsihana anazy teo amin'ny hazo fijaliana ireny ka nisy nitabataba olona miteniteny foana. Mety azo lazaina hoe tena olona mpanakorotana mihitsy ara ny fahitana anazy tamin'ireny fotoana ireny. Fa ho avy amin'ny voninahitry ny tenany sy ny voninahitry ny ray be fitiavana ary ny voninahitry ny anjely masina Jesosy Kristy. Anjely arivoarivo sy analinalina no hiaraka amin'ilay zanak'Andriamanitra mateo ty ary voatafy atsaratare sy famirapiratana tsy manam-paharoa no anotrina an Jesosy Kristy eo amin'ny lalana izay andehanana dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy ary angonina eo anatreny ny firenena rehetra. Amin'izay dia ahita azy ny maso rehetra. Eny fa na dia ireo nandefina azy ary hosolony ilay satrotra tsilo izay natao tamin'ny lohany dia hosolona satro-boninahitra no anaovany dia ilay satro-boninahitra avy amin'ny lamany sy eo amin'ny feny dia misy anarana voasoratra hoe mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Ho tonga rehefa tonga izay fotoana izay dia ireo izay nanaraby sy ny kapikazy dia hiantsoantso amin'izay ary feno tahotra izy ireo. Hibanjina indray izay zavatra nitranga tao amin'ny efitra fitsarana ny mpisorona sy ny mpanapaka. Dia iseho eo anatreny toy ny voasoratra amin'ilay lafo ny zavatra rehetra. Amin'izay dia andrainy valin'ny fivavahany ireo nivavaka hoe aoka ny ranay ho aminay sy ny zanakay. Satria izany no nitenenin'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna ireo mpitsara tamin'ny fotoana izay nitsarana Jesosy Kristy teto tany. Amin'izay dia ahafantatra sy ahatsapa izao tontolo izao manontolo ho tsapany hoe tamin'iza ny ediny. Iza ireo olona mahantra sy malemy ary voafetra izay niady tamin'ilay Andriamanitra mahery tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Ao anatin'ny tahotra sy ny orooro izy ireo ny antsoantso amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy hoe menjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny fahatezerany zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerany ireo ka
iza no ajanona zany de hitantsika ao amin'ny apokalipsy 9:17 raha fitiana izany de ireo ny fahamarinana mikasika ny fiavian'i Kristy voalohany indrindra arabaky teny izany fiavian'i Jesosy Kristy izany de ny tenany mihitsy no avy ho hitan'ny maso rehetra izany ho reny sofina rehetra ary amboninahitra ary anetriketrika izany fiavian'i Jesosy Kristy tsy ho ela eny amin'ny ranolanitra izany. Inona ary ireo zavatra mitranga amin'ny izay fotoana fiavian'i Jesosy Kristy izay? Voalohany indrindra de isy ny fitsangana mpino izay maty ao amin'ny Kristy izay entiko ankehitriny ampahirezina andreo namoy ny vady, mety namoy ny zanaka, mety namoy ny ray aman-dreny tsarovy fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ataovy azo antoka fa tafaray amin'ny Jesosy Kristy zasainao ary raha azonao antoka koa fa maty tao amin'ny Jesosy Kristy ireo ava-malalanao ireo de mino fa ho avy tsy ho ela Jesosy ary hitsangana reny malalatsika reny mifembena ny tany mitsirotsika ny elatra mirefitrefitra mivaratra ary reny feon'ny zanak'Andriamanitra miantso hifony ny olona masina natory mijery mifasany marina izy ka hanandratra ny tanany ho amin'ny lanitra ary miantso hoe mifoaza ianareo izay matory amin'ny vovoka ary mitsangana. Jesosy Kristy no anatanteraka izany amin'ireo malalatsika izay matory ankehitriny. Era mivazan-tany rehetra no andrenesany maty io feo io ary izay mandrea de ho velona koa de ho re eran'ny tany ny fikatrokatroky ny tafika faran'izay lehibe avy amin'ny firenena rehetra ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra mivoaka avy amin'ny tranomaizina ny fahafatesana izy ireny mitavoninahitra mandrakizay ary miantso hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Ampiray sy ny olona masina velona sy ny olona masina natsangana tamin'ny maty ny feony manao ompifaliana sy fandresena ho avy zany fotoana izany fa mila manafaingana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zasy ianao. Ny zavatra iseho faharoa indray de ny fitafiana ny tsy fahalovana. Ao amin'ny Korintiana 1:5-7 de misy an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Ireo izay velona amin'izany fotoana izany de horakofana hovana ao anatin'ny ray mpimaso ka hitafy ilay tena tsy mety loha intsony. Ny fahatelo de ny fahafatesany tsy mino. Ao amin'ny apokalipsy 1:9 de misy an'izao teny izao hoe ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza no ajanona iantsoantso ireo izay tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra hoe mianjera aminay ry vatolampy. Mino fa tsy ho anisan'izany ny zasy ianao. Inona raha mivahaolana amin'izao fiainana lalovantsika izao? Mila mino, mila manantena ary mampafaingana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany zasy ianao. Satria araka ny voalaza amin'ny Filipiana 4:20 de zao ny voalaza hoe fa ny fanjakantsika de any an-danitra ary avy ihany koa ny andrasany ny mpamonjitsika dia Jesosy Kristy Tompo izay anova ny tena fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Fanovana ny tenany fietretenantsika ka hitovy amin'ny endrika amin'ny tenany voninahiny. Amin'io fotoana io no ahafana tanteraka amin'ny olona amin'ny fahotana izay mangeja mpino rehetra
ovana tanteraka ny toetra raikitra mahampanota hitafiny tsy fahalovana zasy ianao. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy nody mandry avokoa isika rehetra araka ny voalazan'ny soratra masina, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra, fa hotsofina ny trompetra ary maty hatsangana, tsy holoa intsony ary isika ovana. Fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana noresena ka ho levina, araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 5:9. Vetivety toy ny indray mpimaso no anovanany marina mbola velona, omem-boninahitra tamin'ny fandresena amin'ny feon'Andriamanitra, ary ankehitriny dia atao tsy mety maty intsony izy, ary entina hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka miaraka amin'ny olona masina nitsangana tamin'ny maty. Angoniny anjely avy amin'ny vazatany rehetra ireo olom-boafidin'Andriamanitra, entiny anjely masina hoeny eny androtrondreny ny zaza madinika izay nifandao tetỳ amin'ity tany feno fahalovana ity. Tafaray ny mpisakaiza no sarahany fahafatesana ela, tsy nisaraka intsony ary andretina iram-pifaliana izy ireo raha miara-miakatra ho any amin'ilay tanànan'Andriamanitra, ilay tanàna feno fifaliana sy fandresena. Hitafy ny voninahitra Jesosy Kristy tompontsika isika amin'izay fotoana izay. Aseho fa Jesosy dia Jesosy be famindrapo sy maneho ny voninahiny mandrakariva eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ny Tesalonianina 2:7-7 dia miteny amintsika fa izay tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, ry rahalahy malala ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinana amin'ny fanahy sy ny finoana marina. Sady amin'izany koa no niantsona anareo tamin'ny filazantsaranay, hahazahoanareo ny voninahitra Jesosy Kristy tompontsika. Satria efa nomena antsika ny fandresena dia mila midera sy mankalaza an'ilay Andriamanitra velona isika. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra isika. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka hovana azy izany endrika izany indrindra, avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny amin'ny tompo dia ny fanahy amin'izao fiainantsika izao dia misy zavatra tokony ho ataontsika. Misy zavatra izay dingana tokony ho ataontsika, dia tsy inona izany fa ny fanamasinana dia fanomanana andray ny fanovana. Amin'izao fiainantsika izao izany dia mila isika miroso amin'ny dingana fanamasinana, satria efa nohamarinina tao amin'i Jesosy Kristy isika. Amin'izao fiainana izao isika dia mandray ny ampahany kelikely amin'ny voninahitra Kristy, avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Fa amin'ny fihevian'ny fandroany kosa dia amin'ny fahafenony no andraisantsika izany. Azo vela tanteraka ny fahotana amin'ny alalan'ilay sorona natao ho antsika. Aoka antsika tsy hiankina amin'izay mety ho vitan'ny olona, fa amin'izay azon'Andriamanitra atao amin'ny alalan'i Kristy. Rehefa milefitra tanteraka amin'Andriamanitra isika ary mino azy feno dia manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra ny ran'i Kristy, afaka amin'ny fanamelohana ny feon'ny feritreretana, amin'ny alalan'ny finoana ny rany dia mety ho tonga amin'ny fahatanterahana ao amin'i Kristy Jesosy zasy ianao. Isaoran'Andriamanitra fa tsy miatrika zavatra tsy azo atao isika, azontsika takiana ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra, afaka mifaly amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra isika. Tsy tokony hitebitebiny amin'izay heverin'i Kristy sy Andriamanitra momba antsika isika, fa ny amin'izay heveran'Andriamanitra momba ny Kristy ilay solontsika ao amin'ny efitra masina indrindra ankehitriny.
ekena ao amin'ny malala izasy ianao. Asehon Jehova amin'izay mibebaka sy mino fa ekeny Kristy ny fileferan'ny fanahy ho volavolainy sy ho amboariny hanapitoviana aminy izasy ianao satria izay ilay fanekena izay nataony teo anatrehan'ilay ray be fitiavana. Koa amin'ity ariva ity ara dia te ametraka fanontaniana aminao hoe iza no tafiana voninahitra amin'ny fiavian'i Kristy? Misy mantsy ho raisina ary misy ho avelo. Araka ny voalaza ao Mateo 4:7-5 hoe ary amin'izany dia isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avelo. Ary isy roa vavy manodidina amin'ny fikoseham-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avelo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Ny faniriako dia ho anisan'izay ho raisina zasy ianao. Amen. Koa andeha ary ho raisitsika ilay fanalahidy mba tsy ho diso ny varavarana hidirako sy hidiranao. Satria efa mandondona ao am-poko sy ao am-ponao Jesosy, ka tsy maintsy isika no mitsangana, mila mitsangana zasy ianao ary mamono varavarana. Inona ary ilay sary anehoana n'ilay lakle izay amoahako sy amoahanao ny varavarana. Voalohany indrindra dia raiso ny famelan-keloka satria izany famelan-keloka ataon'i Jesosy, ny rany Jesosy Kristy izany no fikosehana ny ota izay no ahafahanao mahazo ny billet hidirana ny lanitra. Io no antsoina hoe fanamarinana. Efa nomeny Jesosy maimaim-poana ny rany ho ahy sy ho anao. No amarin'i Jesosy Kristy maimaim-poana izasy ianao. Faharoa dia ny fanafahana kosa ho fiomanana hiditra ny lanitra. Io ilay antsoina hoe fanamasinana araka ilay voalaza teo. Tsy mijanona eo amin'ny fanamarinana isika izany fa mila miroso midinga ny fanamasinana. Tsy mahatafiditra ny lanitra ireo anankiroa ireo anefany fa mila fanovana. Ny fahatelo izany dia ny fanovana no mazava misy ny lanitra. Io no antsoina hoe fankalazana. Mila asehontsika zany fanandray ny fanamarinana isika ary miroso midinga amin'ny fanamasinana ka miseho eo amin'ny toetrantsika ny toetran'i Jesosy Kristy. Asehoy eo amin'ny fiainanao fa efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Mila mijoro vavolombelona isika fa tena fitiavana Jesosy ary mbola maneho ny fitiavany eo amiko sy eo aminao hatramin'ny farany izy mandra-pialany ao amin'ny hevitra masina indrindra ka hahatonga anazy ho avy tsy ho ela eny amin'ny raolanitra. Andeha ary isika hivavaka, manasanao hivavaka mba hahatonga anao ho voaomana amin'ilay fiheviana be voninahitra ka tsy zasy ianao ihany fa azadiny ny ankohonanao. Ataovy lara-pahamehana ny hoe Jesosy eo ahoana ny hahatonga ny ankohonana ho voaomana amin'ny fihevinao tsy ho ela eny amin'ny raolanitra satria amin'izay fotoana izay dia ho fifalianao anao ny teny amin'i Jesosy hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay. Manasanao fa hivavaka isika. Jesosy malalo, mankasitraka anao be dehibe ny amin'ny fitiavana manokana izay natolotrao. Nomenao maimaim-poana ny famonjena anay mba hahatonga anay hiroso tanteraka ao amin'ny firaisana aminao. Ka mankasitraka ny amin'ny fanamarinanao anay avy amin'ny alalan'ny ranao. Ny rahasoanao dia mandrakotra anay ankehitriny ary olom-baovao aminao izay ka ampio ary izay mba hiroso isan'andro amin'ny dingan'ny fahamasinana mba hahatonga anay hiala amin'ireo fahazarana izay mety mbola mangeja anay. Afao izahay satria tianay no tafaray aminao Jesosy Kristy.
aokary izay isan'andro amin'ny alalan'ny fandiniana ny soratra masina, amin'ny alalan'ny firaisana aminao, amin'ny fanokanana fotoana iresahana aminao, dia ahatsapa an'izany firosoana midinga ny fanamasinana izany. Ka na ny toetranay, na ny fitafinay, na ny sakafo izay hoaninay izay tianao izay iroso amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana, dia omeo fahendrena izay mba hahatonga anay ho fantsona ikoriana ny fitahinao ho an'ny hafa, ka ho tanteraka ilay fankalazana satria dia hijoro fahavolombela ho anao amin'ny hafa izahay, amin'ireo fihetsika rehetra izay asehonay, hanampy ny hafa izahay mba hahitanao Jesosy Kristy. Ary raha ho avy tsy ho eleny amin'ny raolanitra ianao Jesosy eo, dia hifampitantana izay rehetra, hitsenanao amboninahitra, ary ho tafianao ny akanjo-pahamarinanao, ho tafianao ilay vatana izay tsy mety lo intsony, ho tafianao ny toetra izay feno fanetretena sy feno fitiavana anananao Jesosy eo, ka hitoetra ao aminao. Aoka Jesosy eo, tsy izahay tsy no velona manomboka izao, fa ianao Jesosy Kristy eo no velona ao anatinay. Tononona saingatana amin'ny anaranao Jesosy eo samy vavaka izany. Amen. Mino ary matoko fa feno fifaliana amin'ny fonao, ny ihany koa dia tahaka izay. Fa mbola ho tohizana hatrany izao fiarahantsika eto izao, izay iarahantsika amin'ny pasteur Fanerandriam-Paratiana. Hanohiny ny amin'ny sorona izay ataon'i Kristy namonjenantsika amin'ny alalan'ilay lohahevitra hoe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Koa manasana ao hatrany mba hanokana ny fotoana tahaka izao, ahafahanao mandray ny fitahiana avy amin'ilay raitsi-toa. Dia mirary soa antsika rehetra rehetra tompoko.